ekabe aloha ho an'izay hoe ianao tokoa ametraka fanontaniana ianao hoe inona moza asianao eo anatrian'ilay zanak'Andriamanitra velona tonga nofo izay mambola teo ambony hazofijaliana ho asoanao ilay nanadio antsika tamin'ny raha teo ambony hazofijaliana ilay mitapana antsika hoy izy Jesosy hoe aza matahotra fa indro manareo mandrakariva hoinoko moa Jesosy mirafy aminao raha itiza olombelona ity ve inona koa zary olombelona ity ao anatrianao hoinoko moa Jesosy satria hoy izy ny tompo hoe le fotontosy mangorakoraka iny tena jerevan'i Jesosy
izy tsy mijery zay falotonao tsy hitanisa zay vitanao fa ianao dia fatany hatrany anaty tsy namaitinao mbola tsy teraka akory ianao a dia efa fantatry Jesosy a fanjavatangatahany tomponao androany dia zao atolory any fonao anao zava-mahagaga anao ao zay Jesosy andeha hibebaksika tonga eo amin'ilay fotoana hifolantsika hitodiana amin'Andriamanitra mibebaka raha tsy nisy rana latsaka dia tsy nisy ny famonjena dia zay tinytiry ambara hoe ny rana latsaka ao tompo no avitraina ho anay raha isika mitehaka ianaro voninahitran'Andriamanitra foana e.
zay le hoe nirana ratsakao rehefa vita lay nirana ratsakao dia après avoir loué le Seigneur, acclamé sa beauté et nous avoir demandé aussi son pardon, de nous purifier, qui n'a pas eu toujours raison dans tout ce que nous avons entreprendre dans la vie, que dans la décision, quand dans les faits, est-ce que nous sommes toujours sûrs que nous avons toujours raison? Est-ce que quelque part, on peut toujours se poser la question, est-ce que j'ai pas eu tort d'avoir agi, d'avoir parlé, d'avoir répondu, d'avoir fait ce geste-là? Et aujourd'hui, je vous demande de venir voir le Seigneur en lui posant la question. Efface mes torts, Seigneur, depuis que j'existe sur cette terre, depuis mon enfance. Là, vous êtes encore jeune, et là, vous avez des enfants, des petits-enfants. Est-ce que vous avez toujours votre raison ou est-ce que vous avez eu tort de tout ce que vous avez fait tout au long de votre vie? C'est le moment de venir joindre le Seigneur, lui demander, efface mes torts, Seigneur. Si quelque part, si on peut se justifier toujours, parce que la France est le pays de dialogue, pays de l'intellectuel, et c'est difficile de parler la Bible avec un intello, parce qu'il y a toujours raison. Moi j'ai raison, j'ai toujours raison. Et nous avons tous tendance de dire, oui, j'ai raison, mais toi, t'as pas raison. Et la Bible, quelque part, on peut toujours dire, non, 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 non. Moi je crois ce que je crois, que ce soit l'argent, mes biens, tout ce que je vois actuellement, tout ce que j'ai à entreprendre de tout au long de ma vie depuis que j'existe. Et c'est le moment que je vous invite d'aller vers le Seigneur, efface mes torts. Et la chanson va parler elle-même. Efface mes torts. Cette chanson, je l'ai écrite, c'est juste pour demander au Seigneur de me donner un cœur pur et de me donner un Esprit Saint afin que je puisse mener à bien tout ce qu'il me demande de faire. Et oh mon Dieu, crée en moi un cœur pur, c'est un verset dans Psaume 53. C'est pour demander la paix du Seigneur. Quand on ne sait que pleurer, je te conseille de prier. Quand le chagrin inonde ta vie, remets au Seigneur tous tes soupirs. Il ne t'abandonnera jamais. Oui, tu sais, jusqu'à l'éternité. Oui, il ne t'abandonnera jamais. Oui, tu sais.
J'ai plus besoin d'expliquer, mais la suite de la chanson c'est Oritupunai. Oritupunai, izay tonga eto amin'ity toerana ity, izay mamonoky ianao ny tenin'Andriamanitra androany dia raiso raha misy teny anankiray androany mba voaray anao tao anatin'izay mitoriana ny filazantsara teto izay dia mba raiso zany mba hitombo ao anatinao hitombo ho takin'le vo afafeny amin'ny tambolotoka mba ho tonga ho vokatra vaovao anatin'ny fiainanao mba hiderana ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka satria mafy Jesosy efa kaiky ny faran'izao tontolo izao ka noho izany andeha mba ho raisika indray le hoe ory tomponay. Nella giornata fammi lo fizzarilla ho paura ma non sarà sia qui che sarà Now
You will always be my Father, oh my Lord. I can trust in you, my Lord. You're the only one who protects me, oh my Lord. You are all I want, the only thing I need is to be with you, run with you, walk with you, talk to you. Save me from my sin. Save me from my mistakes. With your help, I know that I can be free and free. Save me from my troubles, my Lord. My Lord, you will always be my Father. You will always be my Lord. I can trust in you, Lord. You're the only one who protects me, my Lord. You are all I want. The only feeling I feel is to be with you, from my sin. From my mistakes. With your help, I know that I will be free and free. Save me from my troubles, my Lord. Save me from my sin. Suku
amarana ny andiny voalohany ivoahirana dia mirosondray ny sampana rehetra eo amin'ny fiangonana aloha mba hisakafo kely ry zareo dia izay le tononkely atao hoe raha manadinanao a Jesosy tadidio fa niasa mpanompoana eto ambonin'ny tany dia tena zava-dehibe eo an Jesosy meteza ihany ianao mba ho ataon'i Jesosy fitaovana mba meteza ihany ataon'i Jesosy hoe ianao lay sakaizako ianao lay tiako ianao le mamiko indrindra antsoko amin'ny andro rehetrarehetra anao dia tena eo ianao ohatran'ny hoe mpitandrina ohatran'ny filohan'ny fiangonana ohatran'ny hoe ianareo sampana rehetrarehetra ary tsy ireo ihany fa isika ondrin'Andriamanitra rehetrarehetra raha mana-talenta ianao entinao anompona n'ity fiangonana ity dia mirotsa fa zao ozy Jesosy hoe re talentany meko anareo rehetrarehetra eny rehefa tsy ampitomboana dia tahaka n'ilay olona hoe nameny Jesosy talenta tonga izy dia tsy mitombo le talenta ho asorony aminao ndrazakely anananao ka noho izany manompo an Jesosy ampifaliana fa zao tsy kely tsekory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo fa lehibe valim-pitia anareo rehetrarehetra any an-danitra fa zany hoe hosokafan'i Jesosy io lanitra io dia hozy Jesosy hoe ity le malalako ity lay tsy foko ity le nanao ny ainy tsy ho zavatra ho ahy sy mifanjakako teny tany andova ny fanjakandr'Andriamanitra ianao izay no tiany Jesosy ambara ka noho izany andendray iantso ireo chorale isika pasteur il faut que les pamontes pour glorifier le Seigneur il faut applaudir pour voyer zavatra rehetrarehetra moa dia misy lohany rehefa ny mpitandrina no mana-talenta mandroso be ny fiangonana marina sa tsy marina raha vao mpitandrina zay mahay mihira ery ambony pilipitra ery
mahay mira daholo ny olona rehetrarehetra manoka vava daholo ny olona rehetrarehetra zay no mahatonga ana ny tenanareo hoe atso zay mpitandriny zay